ampiravoravona-trany no irapanantsika amin'izao loha hevitra ny amin'ny anjara voafaritra ho anao miandry anao foana ny anjaranao ary meny tompo anao mahay mampona fa hidiranao ampinoana kosa zany hidiranao ampahatokina ka tsao ny anjaranao ary zay koa ny fanjakan'Andriamanitra ny ataoko hoe mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra fahamarinana dia miditra amin'izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao voalohany ny famonjeny efa nidiranao le famonjeny efa azonao antoka hoe manana fiainana mandrakizay ianao aza matahotra mifalio satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo androany sika dia resaka ny amin'ilay dingana fahatelo amin'io anjara io matsika nisika ilay hoe fitsarana sy fiadanana ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo androany indray tsika dia resaka ny ambanity hoe famelombelomana ny fanahy hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Salamo 7:20 hoe mamelombelona ny fanahiko izy ary mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy anjara no feno mihitsy ao amin'ny Jesosy Kristy ny famelombelomana ny fanahy sy ny fitariana amin'ny lalan'ny fahamarinana ny fanaham-barany eto le atsony amin'ny teny frantsaiko hoe âme tsy le esprit fa âme ilay ianao lay mamaritra ilay toetra miresaka ihany koa ny amin'ny fihetsem-po miresaka toe-tsaina miresaka fahalalana lay mamaritra le atsony hoe personnalité anao manokana rehefa fanandray an'i Jesosy Kristy Tompo ianao dia ara-panahy ao amin'ilay atsony hoe esprit Kristy mivelona ao anatinao dia rehefa velanao ilay fanahy hitarika anao ary zay leo mandehana araka ny fanahy tsy ilay nofo tsy ilay izao iny le namaritra no taloha no avelanao hitarika fa zay leo mandeha araka ny nofo fa avelao ny fanahy izay ho tarihy ny fanan'Andriamanitra no hibaiko amolavola hiasa eo amin'le may ianao anao Kristy amin'izay no avelao hampita ny fiainany hampita ny heriny hampikoriana n'le loharano zay fanambarany fa miboboky rehefa ny loharano no miboboky dia ao foana izy ary loharano laliny tsy mety ritra iny dia rehefa iny ny avelanao hitosaka eo amin'ny fiainanao dia lasa hivoaka eo amin'ny fomba fijerinao eo amin'ny fomba fiteninao eo amin'ny fomba fisainanao eo amin'ny fomba fiasanao dia mamoaka ho hita maso ety ivelany le ianao ao amin'ny Kristy mamelombelona ny fanahiko izy raha misy dingana maromaro ao anatiny fananganana fanomezana aina fampitomboana sy fampivelana zay ny zava-misy ao anatiny hoe mamelombelona ny fanahiko izy rehefa mijery ny tsika moa amin'ny mafrancophone na tsika moa araka ny fomba fiteny mijery eo amin'ny 8 secondes ianao ao amin'ny version d'Arby koa ianao dia zay nitatsika hoe il restaure mon âme rehefa miresaka restauration tenin'Andriamanitra dia miresaka fananganana izy Jesosy Kristy tamin'izy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana dia tsy nanan-kery zay fanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana zay raha tsy nitsangana tamin'ny maty izy ary zay ny tenin'Andriamanitra hoe
natolotra nanoatra ny aina izy famelan'ny helotsika natsangana izy fanamarina antsika tsy manan-kery ny famonjena raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ny fananganana zany dia zao tao amin'izay nidiran'ny fahafatesana no niseko ny fitsanganana maisika antsika dia maty no ny fahotantsika. Rehefa latsaka tao anatin'ny ototsika dia ny ten'Andriamanitra hoe namidy ho andevon'ny ota maty ara-panahy dia niseho tamin'ny endrika maro zay fahafatesan'izay ny alahelo fahakiviana fitanondriana faratsiana isan-karazany hevidratsy fisainana faharesena foana fisainana tsy fahombiazana fantrana ny endriny maro aoko ho fantatrovan'ny fantrana etsy dia le eo amin'ny posinao loatra ny tena isehon'ny fantrana eo amin'ny fisainana mihitsy ny tena iangana ny fantrana ary lazaiko anao fa ny fananganana n'le ianao le famelombelomana ny fanahy minga avy amin'le fananganana an'izay maty mihitsy manova ny fotom-pisainana manova ny fomba fijery ny fomba fihevitra fa lazaiko anao zay ary ny tena vahaolana voalohany indrindra amin'io resaka fantrana ara-bola ara-pitaovana sy ny sisa ary satria Andriamanitra nahary antsika izy ny tena mahay azy. Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia ampiraisy ny endrika amin'izay fitsanganana zay isika ary zay fitsanganana zay no mampita le fiainan'Andriamanitra ao amin'le maha isika antsika zay le restauration de l'âme atsangany le maha isika antsika miova ny fijerintsika lasa mitovy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra misodiko tsy zatsony hoe Kristy ny velona atao anaty ao amin'ny Kristy tsy isa zany tsy fahombiazana zany fahombiazana ao amin'ny Kristina ny fahafatesana azy mitondra fiainana raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha tsy zany izy dia mitondra fiainana be dia be izy. Kristy le voambary na fafy tao amin'izay nisy ny fahafatesana potra avao izy mitondra fiainana tsy fiainana ho azy izy tompony aina fa fiainana ho an'ny maro zay mino azy amelombelona ny fananao any Andriamanitra anjaranao zany rehefa kivy isika endrim-pahafatesana zay ory isika malahelo marary ny aitsika miravoravin-tanantsika endrim-pahafatesana zany fa Jesosy Kristy manome ny anjara raha isy anjaranao tompo eno le mamelombelona ny fanahiko ny fahakiviana mivadika ho fanantenana ny fahoriana lasa mivadika ho fifaliana dia hitatsika ny zava-miafy n'le hoe na dia malahelo aza ny tare mety tsara ihany ny fo lizany tsy fifaliana amboamboarina ndraindray ny olona mihevitra hoe rehefa misy teny averimberina matetika eny alleloia amen dia misy fitsiketsena ivelany atao tsy zay loatra le izy reny efa vokatra amin'izay reny vokatra le famelombelomana ny fanahy raha misy zaraka tena tokony angatantsika zany hoe tompo ampidiro amin'ny anjara koa fa anjara efa nisoritana ho azany famelombelomana ny fanahy zany dia hitanao mihitsy misy fomba fitenina greko hoe rafraîchissement zany hoe tahaka ny hoe ravina maina dia lasa maitso avy eo anjaranao ny famelombelomana ny fanahy ary mifampitio amin'le ony fialan-tsasatra le izy satria tsy vitany hoe mitondra anao eo Andriamanitra fa ianao mihitsy le lasa hoarina amin'ny azo amboleny eo morony rano velona dia jerenao foana ny tenin'Andriamanitra
paoly apôstôly moa dia nyteny nareo zaza miteny hoe zany paoly izany apôlôsy izany petera zay matetika olana eo anivon'ny fiangonana manao olona ho reharehany kristy ny reharehantsika ny teniny no fenitra eo an'loantsika zay ny fiainana kristiana manara-penitra misotra araka ny tenin'andriamanitra miverina amin'ny tenin'andriamanitra sy ny fifandraisana mivantana amin'ny ray sy ny zanaka amin'ny alalan'ny fanahy masina zay l izy raha miray amiko ianareo dia mamoa be raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na ino na ino fa ho tonga aminareo zany indre lehibe ny ty fanomezan'andriamanitra atsika ty so dia mbola tsy ampahazatony ny anjaranao ary ny idiranao io famelombelomana ny fanahy io miatraika amin'ny fiainanao ity velana miatraika io misy olona rehefa mitady an'andriamanitra izy dia le fahagagana manetra ny maso foana ny tedavina dia mihevitra izy hoe rehefa tanterika le zavatra hitany maso tsapany tanana eniny vatana dia tena goavana zay mirakla zay ambarako aminao ny tena fahagagana ataon'i Jesosy Kristy eo aminao manova ny fomba fijerinao ny fiainana izy manova ny toeponao izy manova ny famindranao izy zay le fitariana mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy tariny ianao mampalelo ny zany olona tsy mahalala mizotra aiza ny fiainana misy mpandinika milaza mihitsy hoe zao taranaka zao izy dia tsy mahalala tsy le tokony hizotra aiza tsy manana repère zay le izy fa ianao kosa dia Jesosy Kristy mihitsy le mamelombelona ny fanahinao izy mitarika anao milala ny fahamarinana noho ny anarana fantatro tsara makay izy ty fiainako ty mazava ny lalako dia tsy ho lasa tsy ritinao tsony le hoe raha salama le nilaza hoe hitako ny lalana ka izorako fa ianao ko hiteny amin'izao an'ankehitriny sanandro zao fantatro no alehako fantatro ny lalako Jesosy Kristy ny tompo marika amin'izany